misaotranao jeso malalo satrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Fahalomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny amin'ity anio ity manasanao hatrany anefa tsika mba hanaraka izay hatramin'ny farany reny koa azoto andinga ny ten'Andriamanitra mandritra ny herinandro. Aloha andirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavaka isika. Andriamanitra tiana tsara indrindra misaotra anao zahay satria avy aminao ny aina rehetra eny fa na dia ny maheto anay anio aza dia ny fitiavanao zany. Ampianaro izahay anay raroatra ny andronay izay iainanay eto ka ahatsiaro fa mandalo tokoa ny zavatra rehetra ka tokony anahy anararoatra ny fahasoavanao ankehitriny izay hitinay indray fanay fanapakevitra tsara sy hanova ny fiainanay mitenena indray fa voninkaino anao zahay aminaran'i Jesosy amen. Teny lesonantsika androany dia manao hoe ny tena ianao anao. Iza marina moa ianao mirona ho amin'ny famantarana an'izany ny be sy ny maro ankehitriny. Ny kolotsaina malaza dia mampirisika ny fandiniana lalina ny ao anaty sy ny fanarahana an'izay safidin'ny fo kanefa raha miezaka mamantatra ny tenantsika tsy misy mipahary atsika isika dia hisy zavatra banga manjakariva manjary samy sokatra ho an'ny fanimban'ny fahavalo ny saintsika raha miezaka mamantatra ny maha isika antsika ivelan'i Kristy isika. Indray isika mihevitra fa maneho ny maha isika antsika tokoa amin'ny alalan'ny lamaody malaza ohatra na fomba fiainana na fitondran-tena nefa raha ny marina dia manaraka fironana fotsiny isika. Mety anjary manda manangadra antsika mihitsy azy izany. Mifanohitra tanteraka amin'izay ampianaran'izao tontolo izao ny aseho amin'ny Baiboly momba ny maha ianao anao marina. I Kristy irery ihany no afaka mandrodana an'ireo manda ao an-tsainao sy manafaka anao mba hahatonga anao ilay olona ilay noforon'Andriamanitra. Ny tena maha ianao anao dia Kristy ao anatinao izay fanantenana ny voninahitra. Ny zava-miafina ny amin'ny Kristy mitoetra ao anatintsika dia ity arakaraka ny anolorantsika tena ho azy no mahatonga antsika olona afaka. Toa marefo ny manda izay ahorin'ny Satana izao fa mafy kosa any aoriana any izay mampanantena fahafahana izany kanefa mitondra ho amin'ny fanandifozana. Ny drafitr'Andriamanitra dia toenjana aloha izao fa mampiandana any aoriana. Ny fanekena ny sitrapo ilefitra amin'ny Kristy manome fahafahana marina. Ohatra mora amin'ireo tanora zokiny manara-po ny fahazaran-dratsy tsy mahasalama ankehitriny ary mizaka ny vokany izy ireo rehefa antitra. Sarotra ny manao fampiasan-tena sy manana fomba fiainana ara-pahasalana ankehitriny kanefa mampiadana ao anatin'ny fahanterana izany. Sarotra ho an'ny olona miankin-doha amin'ny zavatra anankiray ihany koa ny miala amin'izany zavatra izany saingy raha miala amin'izany tokoa izy dia mihatsara tsikelikely ny fiainany. Mora kosa ary mihasarotra tsikelikely ny fiainana ny manohy ny fahazaran-dratsy saingy rehefa manova antsika amin'ny alalan'ny fanahin'i Kristy dia manjary tahaka azy isika. Ny fanovananao araka ny endriny no manome ny mahanao anao marina dia zanak'Andriamanitra ianao. Ny atao hoe Kristy ao anatintsika
dia ny fiainan'i Kristy hita ny fiainantsika. Azo atao tsara izany ny miova, minoa ary tanterao eo amin'ny fiainanao izany amin'ny alalan'ny heriny. Amen. Andriamanitra tena tsara indrindra eo misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampio izahay tsy hironany amin'ny fomba fihevitra an'izao fiainana izao, amin'izao tontolo izao, fa hanome lanjanay manokana fa efa zanakao izay nofidianao izahay, ary tokony hanana fizorana izay avy aminao ihany koa, sy hanana toe-tsaina izay avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.